Makasika ireo raharaha samihafa eto amin'ny firenena kosa, tapitra omaly ny fe-potoana napetraky ny mpandraharahan'ny fonja. Nilaza moa ny sendikan'izy ireo fa tsy mbola nisy ny valin-teny mahafa-po mikasika ny fitakian'izy izay nataon'izy ireo. Mbola nisy ary tamin'ity androany ity ny hetsika indray. Tsy mandray voafonja, tsy mandefa ireo voafonja ho tsarainy eny amin'ny fitsarana ihany koa ny fonjana tany mora nanomboka io atoandro io. Noraisin'ny sendikan'ny mpandraharahan'ny fonja io fanapakevitra io taorian'ny fivoriam-be izay nitanterahanizy ireo androany tany amin'ny manodidina amin'ny 12 atoandro. Ity olo ity ohatra izay nentin'ny zandary avy any amin'ny brigady eny Ambomanga kely ary nilavy ny mpandraharahan'ny fonja amin'ny fampidirana ponja vonjomaika azy. Araka ny nambara-mitondra teny sendikan'ny mpandraharahan'ny fonja dia tsy nahazoana valy mahafa-po ny fangatana nataon'ny mpandraharahan'ny fonja ny tokony hanatsarana ny sokajy misy azy ireo na ny catégorisation. Araka ny fanazavana dia efa tao anatin'ny enim-bolana ny fangatahana ary hatreto na dia nisy aza ny dingana samihafa izay nataon'ny sendika dia mbola tsy voajery ny momba azy ireo ary tsy mbola misoratra amin'ny mari-karaman'izy ireo ny fanatsarana ny sokajy misy ny mpandraharahan'ny fonja. Hatramin'izao tsika miteny zao niezaka ihany zay atao hoe ny contact reny lehibe ambaratongany nefa moa zany ohatrany hoe toka menasy trerona no azonay satria lazaina fa tsy ara-dalàna ny zavataonay. Etsy miteny zany hoe ny sendikanay dia mijoro ara-dalàna ara-panjakana ary miaro ny zony mpandraharahan'ny fonja. Asany tafiditra amin'ny zony mpandraharahan'ny fonja atao hoe saka catégorisation satria manomboka amin'ny grade farany ambany tasika hoe agent stagiaire ka hatrany amin'ny grade farany ambony ireny inspecteur général reny dia tafiditra amin'izao hetsika ataonay zao daholo. Eto zany zay dia miteny hoe ny décision fandraisana tamin'ny zoma mikasika ny fanidinan'ny fonja ery Madagasikara dia manomboka androany zany dia confirmer le izy. Ny faharetany tsy fantatra satria miankina amin'ny zava-misy. Apetraky foana hoe zahay mpandraharahan'ny fonja dia olona ataoko hoe olo-kendry ihany aloha amin'ny lafiny ray satria hatramin'izay ngambany be dia be hetsika teto Madagasikara nefa zahay sy nandeha anjara tamin'izany mihitsy. Niseho ny zavatany tsoliara reny ngamba tsy nisy penitensiera ny grevy teto Madagasikara. Fa ity zavatra ity efa nitakiana eto agnatin'ny enim-bolana zay. Nefa ngamba naindray mandeha mbola tsy tonga tany amin'ny conseil de gouvernement izy zany hoe ngamba ny fahitany ananjy tsy firarahin'ny mpandraharahan'ny fonja aloha voalohany indrindra dia fanaovana tsinontsinona koa ny asanay. Zay mpandraharahan'ny fonja dia anisany manao action tsara ihany ngamba amin'ny fampandrosoana amin'ity firenena ity aloko mba tsapandreo toka hoe mpitondra na ireo lehibe ambaratongany mba tokony jerevana zone satria zavatra io zavatra efa mipetraka fa tsy hoe zavatra voangatahany zavatra hoe omena fotsiny fa tsy mila procédure be dia be. Araka ny fanazavana dia miray feo amin'ity hetsika ity avokoa ny mpandraharahan'ny fonja izay miisa 2 arivo manerana ny nosy ary nomarian'ny mpandraharahan'ny fonja ihany koa fa miantefa amin'ny gouvernement tamin'ny fangatahanizy ireo.